Asa nafantatsika ny velaran-tany sy ny velaradranomasiny Madagasikara. Araka ny fahamaritany iraisam-pirenena dia intelo ny velaran-tanitsika mety ho ny 4 mihitsy aza rehefa vita ny fahamaritana vaovao raha mampiditra ao anatin'ny kajy ilay rambotany midadasika ao atsimo nosy no velaran-dranomasiny Madagasikara, ary tafiditra ao anatin'izany ireo nosy kely manodidina antsika toy ny nosy Europa, nosy Glorieuse, ny nosy Juan Donava ary ny nosy Tromblin, izay marina fa mbola ampitohy ny firenena frantsay hatramin'izao. Raha ara-tantara dia ireo piraty sy ireo mpivarotra andevo no nahita ireo nosy ireo voalohany, ary ny nosy Europa aza dia efa nataon'ireo piraty fialofana rehefa mitsoaka ny tafika an-dranomasina frantsay izy ireo. Raha ny fantatra dia efa nisy olona nonina sy nitrandraka sezalina sy ireo sokatra tao amin'ilay nosy Europa nanodidina ny taona 5,700 ka hatramin'ny taona 10,700. Ny taona 3,700 no navondro ny firenena frantsay tao anatin'ny firenena nozanahana ireo nosy kely manodidina Madagasikara, ary nampiarahany tamin'ny vondrony nosy Comore sy Maurice ary Seychelles izay samy nozanahany daholo. Nisy ny fananganan'ny fanjakana frantsay tompo famantarana ny toetrandro tao amin'ny nosy Tromblin ny taona 5,700 izay nambara amin'ny fanatao mba hamantarana amin'ny fiforonan'ireo rivo-doza tropikaly tany atsimo-andrefan'ny ranomasimbe Indiana, ka misitraka an'izany nosy La Réunion, Maurice, Madagasikara, Comore, Mayotte ary ry zareo Mozambique.